any Anjorbe any amin'izao fotoana izao amin'ny carrière anankiray carrière vato anankiray antsoina hoe ankaroky izy io raha tadidinareo dia efa nitondra an'io resaka io tato anatin'ny fandaharantsika tamin'ny fotoan'androny ary nampaneno lakolosy nanaitra ny fitondram-panjakana nanaitra ministeran'ny arenan-kibony tany satria dia voatonontonona ao anatin'le raharaha ny zandrin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Aina Rajaonarimampianina dia tsy mety fay tsy mety mipetraka tsy azo tenenina satria moa zany eo ampelatana ny fahefahany dia mbola mitoy eo anatin'izay fisetrasetrana izay satria moa zany hoe mahazo ny fiarovany zanakiny mahazo ny fiarovany filohan'ny repoblika tenany i zavatra mitranga any Ankaroka tany amin'ny carrière anankiray antsoina hoe Ankaroka izay fandresantsika teto fa teaka mafy an'io carrière io zany ny zandrin'ny filohan'ny repoblika miaraka amindreo manamboninahitra izay ampiasainy moa zany manampy azy ao anatin'izany dia tsy menatra mihitsy zany mampiasa herisetra zany mampiasa fitaovam-piadiana sy ny sisa zay ny zava-misy hijoro vavolombelona eto amin'ity maraina ity ny tompon'io carrière io Andriamatoa Antaravelo Irmon izy io raha tadiditsika tsara efa nisy fotoana ny vanianany tato anatin'ny fandarana ny tantaran'le karazana antso zay samihafa zany amin'ny herisetra sy ny ataontsika hoe enterre zany zay ataony io zandrin'ny filohan'ny repoblika io teaka an'io tany teaka an'io carrière ny Ambatomanono io kanefa efa mazava tsara ny taratasy rehetra ao anatiny fa amin'ny anarana Andriamatoa Irmon Antaravelo lay carrière anana ny taratasy andoava ny etra amoahany vato amin'ny fomba ara-dalàna fantatry ny eo anivo ministeran'ny minina tsara zany kanefa moa tonga zany ny mahitahita ny ataontsika hoe manjakazaka satria hoe zandrin'ny filohan'ny repoblika dia manao didiny be sandry any an-toerana zany omaly amin'izay ny zavatra nitranga tena mampalahelo satria dia ny totonany arotantarany ny vahintsika eto moa satria izy afaka amin'izao vavolombelona fa anazy le carrière izay nitotonany io zandrin'ny filohan'ny repoblika io tany an-toerana nisy ny fifampitifirana ary ny taremarika izay nomeny hatreto aloha izay tena mba anaovantsika antsoavo mihitsy hatramin'ny oviana kay vao mba misy eny ty problème ity ka isy andray andraikitra mikasika an'ity indrindra ny filohan'ny repoblika amin'ny vantana satria dia namoizana ain'olona anankiray izay aloha hatreto zany ny fantatra mikasika an'io olana nitranga tany Ambatomanono io miarabanao Andriamatoa Irmon Antaravelo dia mankasitraka indrindra aloha zany miantrana ato anatin'ny fandarana amin'ity maraina ity na dia ohatrany hoe somary tampoka ihany azy satria vao maly moa nitranga le olana fa misaotra nanaiky ny fanasana hitantara ny zavatra nisy tany an-toerana miarabanao ny tompoko miarabanareo dia miarabany vahoaka malagasy izay mpiretan-drazana mieno zao fandarana Free FM zao dia miatongavana moa zany amin'izao olana zay eo mianjady aminay zao zany hoe ampitsahivoko ndre mandeha araka ny resaka zay fanazavain'ny madama teo zay efa nisy fotoana moa izy ity zany efa nandeha zahay ny taraina mivahoaka malagasy rehetrarehetra indrindraindrindra moa ny mpitondra izay mpitondra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa tsy ny vahoaka malagasy vitsy anisa dia efa nisy zandriko izay nitsona hoe Anatole Antaravelo zay fa nanazava teto tamin'ny fotoan'andron'izay za tokony nanazava-n'le izy fa noho ny le olana samby hafa zay nanjo tany an-carrière dia tsy maintsy voatery zany idina tany an-carrière mba tsy hitrangany le olana zay nieritseretina ka eto zany dia mbola mamerina ndray zany ny zavatra hitantarana ho anareo zany mikasika an'le loza zay efa nisy taminay teo taloha sy mbola nitoy zay nahazo anay tamin'ny maly zao ka mitoy hatramin'izao io olana io mitoy hatramin'izao zany le olana mihinana zavatra nitranga ka le zavatra misy zany ny ray aman-dreny isany zay mieno zao fandaharana zao dia misy zany le olo zay akankerina n'le carrière izay nivakinay any Ankaroka commune Marotsopy io ary anananareo taratasy anananay taratasy zany izy io zany hoe azavaina tsara eto zany aminareo eto fa misy karazana contrat zany izy io natao amin'le rangahy antsona hoe Randrianarimiadina Alphonse dia nifanaraka tsara zay ary natao antaratasy mazava tsara le izy dia nazavaina tsara na ny contrat zay atao na ny fomba fiasa agnatin'izay contrat zay nifanarahana zay dia nazavaina tsara anatin'le taratasy ka raha fa nifanaraka an'izay zany zahay dia nitoy zany le asa ny roso zay agnatin'le asa ka raha fa namokatra zany le carrière zany dia tadiavin'zareo zany
hangalarina zany ny vato zay nivokaranay ao nefa zay vato efa nandoavanay tambiny nandoavanay vola ara-dalàna de eo zany nipoirany le olana zany voalohany manakana zay zany zareo à gauche à droite raha fahino zareo zay mamoaka vato zay ma zany niseho tamin'ny voalohany zay nazavainy Andriamatoa Anatole Antaravelo zay zandriko tamin'ny fotoan'androny tamin'izy nivahininareo tamin'ny fotoan'androny zay de eto amizay zany ampitsahivina atsika rehetrarehetra zany fa raha fa nisy zany ny problème zay nagnaraka taty aorena ary zany no nahatonga mahagaga zahay satria taloha reny zany ny aina rajonary mampianina sy ny zandriny zay tsy fantako agnarany fa pasteur moa zany fanaovana anazy fahalalana anazy zany zay zany ny parti ny combat aminay tamin'ny taloha reny no aka ankerina io carrière io tamin'ny fotoan'androny zay de raha fa nandeha teto moa zany Antaravelo Anatola zay nilaza ny fahoriana zay mahazo zahay de ny zavatra nisorana n'Andriamanitra aloha de ary nisorana amin'zareo de ohatrany emotra zareo tsy haiko na nisy fananarana zany tany de ny eto koa zany ampitsahivina zany fa mbala io même problème io ihany raha fa niala zany iaina rajonary mampianina sy pasteur aty zany de ny mahagaga zahay koa zany eto de mbola misy koa zany zanany tsy haiko na zanany tamin'ny vadiny taloha zany ono io bandy io zay antsona hoe Mathieu io Mathieu io zany no nitsangana ndray mandeha koa zany ananakorontana zay anatin'ny carrière angalany le carrière indray mandeha sahala am'le nataony zareo taloha reny de raha fa tamin'ny fakomaly moa zany de ny azo zareo nandehany amin'ny carrière tany de raha fa niazo nandeha tamin'ny carrière tany zany zareo foifoiziko ihany le resaka satria mbalo be dehibe zany ny akombaovao zany zay hoentiny le olo zay nitrangany le loza tany amin'ny carrière satria efa misy ny délégation zareo zany nafarako maika de maika zany de niakatra aty Antananarivo aty ka zay zany mahatonga za tsy de valapatra be amin'ny fanazavana lizy fa ambesako tsara zany zareo avy de misy moa zany ny fanazavana be dehibe zay ndesin'ny fokon'olo bokany de hitritsika eo tsika vao mahita zao marina tena fandeha ty zavatra ty ka raha fa tonga tany zany reto gendarme sy ny huissier zay nilaza hoe fa nahazo ordonnance avy any amin'ny tribunaly androaka zahay anatin'le carrière de raha fa tonga tany zany za moa zany tsy tany fa za Antananarivo teto de niresaka tamin'le olo izay solotenako zany tao tamin'ny carrière tao hoe ty misy taratasy ordonnance fandoasana anareo anatin'le izy ka ity zavatra ty zany tsara zany azavaina amitsika fa raha fa nisy le problème teo taloha reny de voatery moa za zany tsy maintsy naka avocat satria efa maro loatra zany le zavatra tsy mazava amiko zany anatin'le izy no nataon'le olo de naka avocat zahay de nametraka fitoriana amin'io zavatra tsindraozilegny ataony zareo anay sy le zavatra but de pouvoir zay ataon'le ranga nagnome fahefanaja am'le carrière io de nitory zay au niveau na tribunal de ananako taratasy jiaby zay zany nitory teo au niveau le tribunal eto Antananarivo ka raha fa nitory zany zahay au niveau le tribunal zany de nivoaka zany le didiny fitsarana zany tamin'le 3 février lasa teo raha fa nivoaka zany le didy fitsarana zany de nahazo rariny zany zahay nahazo rariny zany zahay tamin'ny fotoan'androny zay sady nahazo dommage intérêt titre dommage intérêt 50 millions d'ariary de raha fa nivoaka zany igny zavatra iny de teo ihany koa zany io madama namoaka io didy io ihany koa zany nagnome rariny anay io koa no nilaza ndray koa zany hoe fa misy fitoriany zareo koa zany tao de navoaka ndray koa zany le didiny fitoriany zareo ndray koa nahazo ny rariny koa zany izy reo de ny condamnena koa zay tamin'ny fotoan'andro zay de tamin'ny 3 février ihany izy io ka io zavatra io zany de nanaovako appel satria nahaliana zahay zany le izy de gaga moa zahay fa ahoana ny tribunaly affaire anankiray de misy didi-pitsarana anankiroa nandesy za nefa nandesy ihany koa zareo amin'ny fitoriana zay nataony zareo ka nohon'izay zavatra zay zany de nanao appel zao tamin'io fotoan'andron'io nanao appel zany zahay de zay appel nataonay zay zany de nazahoana daty
amy le 9 mars zany no iverenan'le tribunaly daty avec défense misy exécution zay ipitrahanay any amin'ny carrière any zany hoe zany tokony ho izy tokony mbola tsy misy zavatra mihetsika mihitsy aloha fa miandrany zay zany le izy de raha fa tonga tany zany tamy carrière tany zareo mitondra ordonnance zay tsy fantako zany za tsy au courant ny ordonnance io mo koa le olo zay mitrandraka le vato mpiara-miasa amiko any amy carrière tsy mahafantatra sady tsy au courant zay koa reo fa ny fantatra anay de le tribunaly amy le 9 marsa no iverenany de raha fa tonga tany zany reo mitokony mitondra ny ordonnance io de nagnazava le olo zay misolo tegna anany amy carrière hoe izahay tsy mahafantatra ty ordonnance ty ary tsy au courant ty izahay fa tampoko be aminay ty zavatra ty fa ny fantatra anay io ordonnance io le nandreseny tany amy tribunaly ordonnance hafa mihitsy io ordonnance hafa mihitsy zay nivoaka tsy fantako aveza le izy na aveza le izy. De ino volazany ordonnance hoe mandroka anareo miala eo amle toerana? Voilà. Ny ordonnance nandesin zareo zany hoe mandroka zahay miala amin'ny le toerana io. Daty mifiry io tsy fantatra? Tsy fantako zany le izy satria le ordonnance tsy fantako za koa tsy au courant zany amle izy. Fary zareo tany amy carrière no napita hoe misy ordonnance avy ato amy tribunaly ato de misy huissier de misy gendarmerie zay mescorte ny huissier zay mampilaza ny ordonnance io aminay ato de izay foana zany nazavainy le olo misolo tegna anatany amy carrière de nanazava le taratasy zay tapela tananay koa zany izahay za moa zany tsy nifampiresaka tamizareo fa ny olo misolo tegna anany amy carrière no nifampiresaka tamizareo de hoe ity misy taratasy nifandrisenay de nisy koa zay taratasy zay nandrisenareo ny taratasy zay nandrisenareo de nagnanaovanay appel de nazahoana daty amy le 9 mars de misy défense misy exécution koa le izy de ty zay taratasy zay ampelatananay zay ka raha toa ka avy nareo androaka zahay eto amy ty carrière ty eto de tampoko zahay re tompoko zay zavatra zay fa ny zavatra ny agnatin'ny sainay zao de miandry le ny tribunaly amle 9 mars na zahay resy na zahay mandresy de fa fantatra ny tribunaly ny fisiany ay ato satria fa nanaovanay tatitra any amy zareo any satria zahay eto de be zahay tsy avy amy ty toerana ty fa presque vahiny aby misy avy ana Tuliara misy avy ana Diego misy avy ana Fianarantsoa samby miara-monina aminay eto samby mila ravinahitra miaraka aminay eto ka raha ohatra androaka anay tampoka zao nareo de tsy fantatra anay ny ataonay satria misy zaza madinika ato misy vehivavy ato misy olo fahantitra ato fa samby mila ravinahitra eto daholo ka tampoko anay re tompoko ty zavatra ty de raha fa nanao ohatran'igny moa zany de natsapatena zany le huissier zay nandesiny zareo nandeha tany de raha fa nanao ohatran'igny zany nilaza zany le huissier araka an'le vaovao napitany zareo tamiko hoe avelao zareo notifiena i monsieur Irma any Antananarivo ampalalana zareo satria tampoko an zareo le zavatra de reo koa olombelona salamtsika ozy izy le huissier zany tamin'ny zareo tany amy carrière tany de resy lahatra koa moa zany le gendarme zany tsy raha afaka andeha ninina le vahoaka ry fa juste mianao escorte an'le iza moa ty le huissier araka an'le filazany zareo ka raha fa miaka nidina an'le carrière zany amy toerana misy an'le vahoaka be debe zany le huissier sy ny gendarme mitrandraka amle carrière zany le huissier sy ny gendarme de misy andena miaramila ary ambany de misy civily ary ambany de raha fa tonga amin'io civil reo zany de mety nanao tatitra zany zareo araka ny fanazavany le olo zay niantso ana zay nisolo tegna anany amy carrière de ny tsy namaiky zany ny zanaka ny président zay antsona hoe Mathieu hoe fa tsy maintsy miala ony reto olo be debe reto na fa ala président nandeha nakany zay zany ny resaka na akombovona ny apitany zareo hoe de nanome baiko amizay zany any miaramilany président azavaina tsara eto fa ny gendarme zay miaraka amin'ny huissier de niala raha fa niala le huissier fa ny miaramilan'ny président anakiroa de io zany tonga de nanao tifitra vararaka amreo fokon'olona be debe reo ka nahavoazana tifitra le avanay izay maty ankehitriny any amy carrière any